Fa nahazo fankatoavana avy amin'ny fitondram-panjakana no ny fanefoanany fenitra takina ny Vivo Énergie amin'ny fivarotana eto Madagasikara ireo solika vaovao sy tsara kalitao ihany koa Shell Diesel Extra ary ihany koa ny Shell Super Extra. Nisy ny fampisehoana ny fahombiazan'izy ireto amin'ny akora vaovao izay nentin'izy ireo tetsy Ivandry. Efa nahazo fankatoavana avy amin'ny OMH ny Vivo Énergie hivarotra ireo solika vaovao Shell Diesel Extra sy Shell Super Extra eo amin'ny hitsena anatiny. Hoy Andriamatoa Pramote Domaine, tale generalny Vivo Énergie, nandritra ny fampisehoana teo anoloan'ireo vahiny maro ny fahombiazan'ireto solika vaovao ireto tetsy Ivandry. Araka ny fanazavana voaray nandritra ny fotoana dia miaro amin'ny fahaloton'ny motera ary manampy amin'ny fitsitsinan'ny solika ny Shell Diesel Extra. Sahala amin'izay ihany koa ny solika Shell Super Extra maharitra kokoa ny motera izay mampiasa azy, tsy dia mandoto rivotra iainana izy satria tsy dia mamoaka entona makarary. Hoy hatrany ny tale generalny Vivo Énergie, isan'ny tombontsoa azo avy amin'ireto solika ireto ny fihenan'ny fandaniam-bola ho an'ny mpanjifa satria ahafahana mamita kilometatra maro kokoa izy noho ny solika mahazatra. Mitovidy amin'ny solika izay efa misy eny amintsena ihany koa izy anefa. Eto Antananarivo no isatarana ny fivarotana ireto solika vaovao reto araka ny nambarin'Andriamatoa Pramote Domaine hatrany. Noho ny fitakian'ireo mpanjifa izay mitady ny kalitao tsaratsara kokoa no nahatonga ny Vivo Énergie napiditra ireto solika vaovao ireto eto amin'ny tsena eto Madagasikara.